feu d'amour divin, toi ton cœur est bien sauvé. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, toi ton cœur est bien sauvé. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton âme, déverse des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris-nous. Sois de nous, Seigneur, chant de notre cœur, du Dieu que tu demeures, réponds. Ah, plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps. Du sang de ton âme, déverse-nous les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Afaka manomboka ianao to. Alleloia. Dia faly miaravantsika rehetra indray ry havana amin'izao hariva ny asabotsy androany izao ka dia ny fahasoavan'ny tompo mampitombona amintsika tsiraray avy. Dia faly miaravantsika moa zany na manaraka mivantana amin'izao fotoana izao na ho anao izay mihaino amin'ny enregistrement na différé. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alohan'ny tondrahantsika ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo izay fanondran'ny tompo amintsika mandrakariva mba hibebaka, hifona anatinazy amin'ny fanatretena dia hamaky ny ten'Andriamanitra aloha tsika. Ahafahantsika mametraka izany amin'ny tompo vakiantsika ny amin'ny Daniel toko fahaenina. Ny Daniel toko fahaenina andininy faha 1 izay ihany zany no tena toko vakiana fa ho vakiana hatrany am-boalohany aloha zany le Daniel toko fahaenina dia ajanontsika amin'ny faha 1 ahafantarantsika hoe inona moa zany no antony hibebahantsika
sy hanatono antsika ny tompo androany. Vakina aminaran'i Jesosy zany ny Daniela toko fahaenina, vakiko amin'ny andininy voalohany aminaran'i Jesosy Kristy. I Dariusy Mediana no nandray ny fanjakana ka efa roa amby enimpolo taona izy tamin'izay azafady. Sitraky Dariusy ny anendy solompanjaka 20 hitondra ny fanjakana rehetra. Koa tamin'ireo dia nisy commande lehibe telo lahy. I Daniela ny iray tamin'ireo mba hitateran'ny solompanjaka ny raharaha tsisy ahabangana ho amin'ny mpanjaka. Izany Daniela izany dia nihoatra noho ny commande lehibe sy ny solompanjaka namany, satria nanana fanahy hafakely izy ary nikasa hanandratra azy ho lehibe ny fanjakana manontolo ny mpanjaka. Koa ny commande lehibe sy ny solompanjaka dia nitady izay hiampangana ny Daniela ny amin'ny raharaham-panjakana, nefa tsy nahita izay hiampangany azy na izay tsinony akory izy ireo, satria marina izy ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy. Dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika izay hiampangatsika io Daniela io raha tsy amin'ny alalan'ny azafady, tsy ho hitantsika izay hampangana io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalànan'ny Andriamaniny no misy hitantsika hiampangana azy. Dia somaritaka nivory ho any amin'ny mpanjaka ireo commande lehibe sy solompanjaka ireo, ary izao no nolazainy taminy: ry Darius mpanjako, ho velona mandrakizay anie ianao. Ny commande lehibe rehetra amin'ny fanjakana, ny manam-pahefana, ny solompanjaka, ny mpanolontsaina ary ny gobernora dia nifanarankevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao, ry mpanjaka, koa na zovy no hanao fivavahana na amin'Andriamanitra na amin'olona ato anatin'ny 30 andro, afa-tsy aminao ihany, ry mpanjako, dia tsipy ao andavaky ny liona. Ankehitriny ry mpanjako, ataovy mafy ny lalàna ka asio sonia mba tsy hiova araka ny lalànan'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo iovana. Noho izany dia nasiany Darius mpanjaka sonia izany lalàna sy didy izany. Ity zany no teny tena andraisantsika ny fivavahana androany aminaran'i Jesosy, ny dimy faha 20. Noho ny fantatry Daniela fa vao hisy sonia ny didy, dia nakao an-tranony izy ary nivoha ny varavarankelin'ny tranony ambony rihana nanandrify any Jerosalema. Intelo isan'andro no nandolehany ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny, satria efa fanaony hatramin'ny taloha izany. Amen. Zay ny vakiteny raisintsika zany. Eto dia misy fanaon'i Daniela mivavaka mitodika any Jerosalema. Jerosalema eto dia tsy iza fa Andriamanitra. Jerosalema vaovao izay efa niresahantsika matetika any amin'ny Apokalipsy. Io dia ilay fonenan'Andriamanitra, toerana hipetrahan'Andriamanitra zany amin'ny seza fiandrianana miaraka amin'ny zanak'ondry, miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany. Ka io no nitodihan'ny Daniela raha naheno ny fanapahan-kevitra zany izay niraisina teo amin'ny fanjakana izy. Midika izany fa i Daniela dia nitodika tamin'Andriamanitra, ary inona no teneniny teto hoe intelo isan'andro no nandohalehany nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Zay zany le mila mizatra isika mivavaka amin'Andriamanitra. Tahaka an'izao ataontsika isaky ny asabotsy izao zany dia efa fiantson'ny Tompo amin'ny tsirairay avy. Fa eto koa dia mampatsiahy ny Tompo fa
tahaka ny Daniela dia tsy miandry fiangonana, tsy miandry olona marina fa zao fiaraha-mivavaka zao zany ifampahirizantsika, hitondrantsika ny tenantsika eo atrehan'ny Tompo raha mbola tsy zatsika, raha mbola tsy nahafantatra ny Tompo loatra. Fa tahaka ny Daniela dia tokony hitady an'ny Tompo ny tsirairay avy, mila mitady an'Andriamanitra ny tsirairay avy amin'ny fomba de mitodika aminazy. Eto Daniela dia tsy hoe tsy maintsy nakany Jerosalema, tsy maintsy nakany am-piangonana, tsy maintsy nitady olona be da be fa izy irery mihitsy no nitady an'Andriamanitra intelo isan'andro ny fivavahany nandohalika. De zay no teneniny teto hoe inona nataony raha ny zavatra miseho zany ho fandriana izy fa tsy niantso vonjy izy, sa hoe niantso loza ho an'le olona fa inona nataony teto hoe ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra, teo anatrehan'Andriamanina. Zay zany zao ataontsika zao mila mivavaka sy misaotra eo anatrehan'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika. De inona moa zany no mahatonga antsika hoe ndao tsika hibebaka raha tsy mahatanteraka an'izany, variana tsika zany mihazakazaka amin'ny olona. Marina hoe mety hoe tsara ny mifampivavaka, miantso ny mpampon'Andriamanitra rehefa hoe tena ao anatin'ny fahasarahana fa tsika aloha no tiany Tompo hitady azy ary hitady an'Andriamanitra zany eo amin'ny voninahiny. Eo amin'ny Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina tonga de vakiako zany Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina manamafy an'izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Zany no teny eto raha te hangataka zavatra amin'Andriamanitra tsika zany amin'ny zavatra rehetra tsy fetra zany de inona no nasainy teneniny eto hoe aza manahy akory ary sisy tahaka ny nataon'i Daniela teto fa aoka ny fivavahana, io le voasoratra amin'ny Daniela teo sy ny fisaorana. Zany voasoratra tao zany fa eto ampiany mihitsy hoe ny fifonana. Zany hoe rehefa manantona ny Tompo zany tsika dia tokony hifona, mibebaka mandrakariva satria tsy mihaino ny mpanota ny Tompo. Raha amin'ny fahotana, amin'ny fahalemerentsika no hanatona antsika ny Tompo de tsy haino antsika izy fa ho reraka fotsiny tsika zany amin'ny fanantonana azy ka zay no itarihan'ny Tompo, itarihan'ny fanahy masina amintsika mandrakariva ndao hibebaka, ndao hiverina ny Tompo hifona amin'ny fahalementsika rehetra, amin'ny tsy fahatanterahana ary indrindra eto zany raha mbola hoe mora variana raha mety ny zavatra miseho verina foana fa zavatra be da be no miseho amin'ny etỳ antany indrindra manokana ho antsika malagasy zany firenena malagasy raha mahita ny zavatra miseho à Madagasikara tsika de tena hoe kivy tsy verina hitady an'Andriamanitra intsony fa zao mihitsy zany ny fotoana hitodiantsika amin'Andriamanitra. Isaorantsika hozy izy aoka ny fivavahana, mivavaka aloha tsika zao zao zay le hoe fivavahana ataontsika zao de ny fifonana hifona amin'ny tompontsika ary misaotra anazy fa hanome valim-bavaka ho antsika tsirairay avy izy arak'izay tiany Tompo omena antsika sy arak'izay faniriantsika izy ny tena mahalala dia mahasoa zany ka de aoka tsika samy hitodika amin'Andriamanitra, andehantsika handoalika, hifona amin'ny Tompo. Raha misy zavatra maro nataontsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zay no hoe nalehan'ny tongotrintsika, noraisy ny tanana, nohenoy ny sofina, nihita ny maso, ny zavatra henontsika, ny zavatra ny saina ny fontsika, mila mibebaka tsika fa raha tsy zany dia ho reraka foana. Araky ny teny eto koa hoe zavatra fanaon'i Daniela hatramin'izay le mivavaka io sy misaotra sy mivavaka io de fanaony io hatramin'izay. Zany hoe rehefa tena fankazatra mitsitoha ianao ozy izy de tena miadana, tsy taitra ianao amin'ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao fa dikan'izay mifankazatra izay mila madio eny atrehan'Andriamanitra. Vakintsika teo aloha zany amin'le andininy teo aloha Daniela dia hafa mihitsy tsy tahakan'le olona rehetra fa tena marina sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra ka dia ndao tsika mba andeha hampahitsiana mba ho ahitsin'Andriamanitra koa de mangataka ny ran'i Jesosy ny indrindra hanadio antsika amin'ny fahotantsika. Andeha handoalika tsika tsirairay avy hibebaka, hifona amin'Andriamanitra.
Vavaka tsika, eny ry Andriamanitra ray any an-danitra. Ianao tokoa ry Andriamanitra sy Daniela izay itodianay ankehitriny. Tady anao izahay amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo izay tsirairay avy dia samy any an-tokantranonay tahaka ny nataon'i Daniela dia mitodika aminao izahay Tompo. Isan-tokantrano, amin'ny toerana misy anay tsirairay avy, amin'ny efitrano misy ahy ankehitriny dia mitady anao aho mandohalika eto anatrehanao. Eny Tompo, na dia tsy mahavita ary tahaka an'i Daniela intelo isan'andro aho, fa ankehitriny aho mitodika aminao Tompo, manetry teny eto anatrehanao aho, mivavaka, misaotra anao amin'ny zavatra rehetra koa, ary indrindra mifono eo anatrehanao amin'ny fahalemena rehetra, na amin'ny fisaina mifoho, ary raha tsy mahay manantanteraka ny sitraponao variana amin'izao fiainana izao aho, feno tahotra ny fonay raha sendra misy ny loza, sendra misy ny didy fanjakana, zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao aho, dia ny tahotra sy ny fanahiana no mameno ny fonay sy ny fanahinay aho, ka izany ny fonana aminao. Fona aminao Tompo, amin'ny fanahiana rehetra, fona aminao amin'ny fahalemena rehetra, ka manetry teny eto anatrehanao mandohalika Tompo, mamelà ny hevikay tsirairay avy. Nizaniza mifona tanteraka eto anatrehanao androany, mitady anao amin'ny fony rehetra, dia ianao hamindra fo. Fona aminao ny amin'ny alehan'ny tongotra, satria raha vao maraina, raha vao mivoaka izahay n'aiza n'aiza, tsy ny androany ihany fa tamin'ity herinandro ity, tamin'ny fiainanay rehetra, dia ny alehan'ny tongotray dia ratsy. Nandeha tamin'izay zavatra tsy araka ny sitraponao izahay Tompo, ka dia mifono aminao mangataka ny ranao sady Jesosy Kristy, ny ranao ampy manadio tanteraka ny tongotro, manadio ny tongotray mba sasao tanteraka amin'ny fahalemena rehetra, amin'izay tsy tanteraka araky ny tsy fahamendrena rehetra ny diavin'ny tongotray nandehanan'ny tongotra, ny tongotray tsirairay avy Tompo dia diovy. Ny zavatra noraisin'ny tanana maro izany, maro ny zavatra noraisin'ny tanana notanterahana tamin'ny fiainanay Tompo, dia maro ny tsy fahamendrena rehetra, ny fanakalozana tamin'ny tanana, ny zavatra nataony noraisina. Fona aminao mangataka ny ranao ihany koa, mangataka ny rano Jesosy Kristy, ny ranao teo amin'ny hazofijaliana, ampy hanadio tanteraka, ka dia diovy amin'ny ranao ny tanana Tompo, diovy amin'ny ranao ny tananay tsirairay avy. Eny Tompo, sasao izay ho hafa-kely koa, diovy ho afa-pahotana ny zavatra hitan'ny maso, zavatra maro ny zavatra hitan'ny masonay izay tsy araky ny sitraponao, jerenay izany, mety tena fanahiniana Tompo, ary hitanay tsy nahy tahakan'izany koa ny amin'ny sofinay, izay heninay tsy nahy na heninay fanahinianay ny fonana aminao. Zavatra hitan'ny maso, ny zavatra henon'ny sofina, tsy araka ny sitraponao dia mangataka aminao koa diovy ny maso Tompo, diovy ny maso, diovy ny sofiko amin'ny zavatra henoko, amin'ny zavatra hitako tsy araka ny sitraponao, satria mihaino zavatra maro tsy araka ny sitraponao Tompo nahita, ary izany mitondra ny fanahiana, izany mitondra ny fihemorana, fanamarina tena, fihariana ao anatinay koa matetika. Dia mifono aminao Tompo aho, mangataka amin'ny ranao diovy tanteraka ny maso, diovy ny sofina, sasao ny tanana mba tena hadio ny tananay Tompo, diovy ny tongotray tsirairay avy. Ianao no tena manadio ny tongotray Tompo, tahaka ny agnadiovanao ny mpianatra ao, ny tongotry ny mpianatra ao dia ianao hanasa tanteraka izany amin'ilay ranao tsotra, ka dia misaotra manadio anay Tompo, misaotra manavao anay, dia ny fonay Jesosy ilay fo vato, ho feno tahotra, raha maheno ny zavatra miseho izay, mahita ny zavatra misy ny fahantrana, misy ny loza, misy ny aretina ety amin'izao tontolo izao amin'ny fiainanay, hitanay andavanandro, dia feno fanahiana izay, feno tahotra, ka dia mifono aminao ny amin'ny tahotra, tsy mahatoky anao izay Tompo, tsy mahatoky, tsy mitodika aminao tahaka ny nataon'i Daniela, tsy mitady anao amin'ny fonay, tsy mitady anao amin'ny fanahinay Tompo, fa mitady olona, mitady ny manodidina, mitady ny vahaolana ety amin'izao fiainana izao, ka dia mifono aminao amin'ny fahamendrena rehetra, ny amin'ny fo feno loto, ny fo feno fanahiana, ny fanao tsy araka ny sitraponao dia fonana aminao ilay fo vatonay Jesosy Jesoly, mangataka ny ranao soa hanadio tanteraka, dia tsy tao fonofo, tsy lo fonofo mba tena mahatoky tahaka ny fonao Jesosy. Feno fitiavana, feno fanatetena, feno fitiavana sy fanatetena, mitady izay hatsara no manodidina. Esory aminay ny fitsaratsarana, fanamarina tena rehetra, ka dia sasao amin'ny ranao Jesosy, ny ranao tokoa ampy manadio, ny ranao ampy manavao tanteraka, ka dia misaotra ny amin'ny ranao manova ny fonay,
manova ny fisainanay dia tsy araky ny sitraponao, manadio tanteraka ny maso, ny sofina, ny zavatra henonay, ny zavatra hitanay Tompo a, na lehan'ny tongotra na raisin'ny tanana, ny tenanay manontolo mangataka ny ranao hanadio tanteraka ka dia misaotra indrindra. Fa indrindra no isotroanay ny ranao araka ny teninao, fa ny ranao no tena fisotro ka dia misotro ny ranao zahay Jesosy. Misotro ny ranao aho Jesosy a, ny ranao no sotroiko handoro, handoro izay tsy anao rehetra ao anatiko, handoro izay tsy anao rehetra ao anatin'ny foko, ao anatin'ny saiko, ao amin'ny tenako manontolo a, mangataka ny ranao aho hitoriana tanteraka ao anatiko a, dia hanavao ny foko a, hanavao ny fisainako tsirairay avy, fisainanay tsirairay avy. Eny Tompo a, ianao no anangatahanay ny ranao a, mandoro, ny ranao no tena fisotro, ny ranao no tena manavao a, ka dia misotro ny ranao zahay Jesosy, misotro ny ranao a. Ka izany koa no mbola hitsangananay Jesosy, mitsangana izay satria mino aho fa efa nodiovinao tamin'ny ranao, efa nosasainao tanteraka ka dia mitsangana izay a, afafinay ny ranao amin'ny tenanay, afafinay ny ranao amin'ny tokantranonay a, ka dia izany koa no asahinay mandroaka ny asan'ny maizina, mandroaka ny asan'ny devoly amin'ny tokantrano, amin'ny fiainako, amin'ny tenako rehetrarehetra, amin'ny ankonako be dia tiako sorohako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nandroana ny devoly Satana. Ialina ireo Satana, mivoaka! Mivoaka ny Satana sy ny devoly a, ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra, ny fiasana korotana, amperikerika, ny fahalemena rehetra, ny fahazaran-dratsy amin'ny tenako, amin'ny fiainako, amin'ny ataoko rehetra dia potehana amin'ny anaran'i Jesosy ny takamoana. Devoly mitondra fakamoana, Satana mitondra fahalainana, mitondra tahotra, mitondra fiankinan-doha, fiankinan-doha amin'ny fiangonana, amin'ny anaram-piangonana, fiankinan-doha amin'ny mpanompon'Andriamanitra, potehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao any aorian'ny rehetrarehetra. Tsy hanatery, tsy hanapahefana amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny fiainako, tsy hanjaka aminay tsirairay avy, n'iza n'iza manaraka mihaino izao fiaraha-bavaka izao dia potehina sy feroahana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fakamoana rehetra, ny fahalainana, tsy hitadiavana an'Andriamanitra, ny tsy fahatokisana an'Andriamanitra dia ditihina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao any aorian'ny rehetrarehetra. Inona fahazaran-dratsy koa, fahazaran-dratsy, fahalemena, zangazangana, fanipotsam-po, filan'ny ny asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly dia sorohako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asan'ny devoly Satana, ny fahalemena rehetra, ny fitenenana-dratsy, ny fomba ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia sorohako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly mitondra tahotra, ny devoly mitondra ny henatra tsy ahafahana manaraka ny Tompo, ny henatra tsy ahafahana tsy asahiana mivavaka, ny tahotra rehetra eo anatehan'ny olona, ny tahotra eo anatehan'ny olona, eo anatehan'ny fiarahamonina, ditihina sorohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka! Mivoaka Satana, napatorana amin'ny anaran'i Jesosy na Satana, hoanina tamin'ny rehetrarehetra, ditihina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka amin'ny fiainana, mivoaka amin'ny tenanay tsirairay avy ny asan'ny devoly Satana, tsy hanatery, tsy hanapahefana ny aretina, inona aretina, inona loza amin'ny tenako, amin'ny fiainako, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviako, amin'izao fiaraha-mivavaka izao, amin'ny olona tsirairay avy a, izay mitady anao amin'ny fony rehetra, amin'ny fanahy rehetra, mandeha amin'ny famarinana, mandeha amin'ny famasinana dia ditihina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fatorana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly, devolin'ny fahazaran-dratsy, ny devolin'ny Jezebela, devolin'ny zazavasin-drano, ditihina amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka amin'ny fiainako, mivoaka amin'ny tenanay a, mivoaka amin'ny fanontona rehetra, ny asan'ny devoly Satana, tsy hanatery, tsy hanapahefana ny Satana fa ditihina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny asan'ny devoly Satana, fikasana ataon'ny Satana mpanakorotana, devoly mpanakorotana, devolin'ny fampisarahana, devolin'ny fampisarahana, fanakorotana, devolin'ny fanenjehana, endrika fanenjehana samihafa, inona fanenjehana, fanalatsiana amin'ny tenako, amin'ny fiainako, amin'ny ataoko rehetra, amin'ny asa fanompoana rehetra, ditihiko sorohako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny devolin'ny fanenjehana, devolin'ny fanaratsiana, devolin'ny fankalana, rohako amin'ny anaran'i Jesosy any aorian'ny rehetrarehetra, fanondrahan'i Jesosy andrako, fanondrahan'i Jesosy Kristy, handoro andrahan'i Jesosy Kristy toriana, fanahy-masina ny asa, fanahy masina ny andrakotra tanteraka ny asa sy ny mpanao rehetra amin'izao asa izao a, dia misaotra Tompo miaro aminay, misaotra miasa, misaotra ny ranao, ny ranao tokoa nafafy amin'ny tokantranoko, amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay tsirairay avy a, amin'izao fiaraha-mivavaka izao ka dia ianao nanjaka tanteraka, voninahitra ao niseho, voninahitra ao niseho Jesosy a, ho hitan'ny olona tokoa araka ny teninao mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo anao ka dia nisehoa ianao Tompo, asehoa voninahitra ao a, asehoa ny helinao a,
Ndanao soa nivakotra anay hifainao masina hitobaka hidoboka amin'ny fiainanay tsirairay na hitrano hiseho sikatonao tanteraka hatramin'izao dia misaotra indrindra mamindra fo Tompo. Misaotra mamela heloka, misaotra mamela heloka anay tsirairay avy, misaotra ny famindram-po ataonao aminay isan'andro. Misaotra fa ianao rehefa tia dia tena tia anay foana dia misaotra indrindra Tompo, misaotra mamela heloka isan'andro ka dia manjakà tanteraka amin'ny fiainanay manomboka izao. Niza nitady ianao tamin'ny fony rehetra, nibebaka tanteraka tokoa, miala ny faharatsiana, miala tamin'ny fahazaran-drasa, tena nitodika taminao dia ianao hamela heloka araka ny teninao fa eny ianao any an-dàla tany hamaly vavaka dia hanadio anay Tompo. Araka ny teninao koa Jesosy fa raha ny zanaka no afaka anareo dia tena ho afaka tokoa nareo ka dia ianao Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondry manadio ny ranao, manadio tanteraka, manapaka anay ianao ka dia afaka izay Tompo. Faly izay manana anao, faly izay amin'ny fanontona, amin'ny fanarahana anao dia misaotra indrindra Tompo, misaotra mihaino vavaka, misaotra mamaly vavaka, misaotra mamindra fo ka dia miasà ianao amin'ny fiainanay, misaotra amin'ny famelan-keloka isan'andro, voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra indrindra Tompo, ianao rehefa tia tokoa dia tena tia hatramin'ny farany. Aleloia, aleloia, aleloia. Dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitritsika hanohy ny fotoana amin'ny hangatahantsika ny fanahy masina, mangataka ny fanahy masina isika ho amintsika tsirairay avy hiseho amin'ny fiainantsika, hanjaka amin'ny fiainantsika koa ka hitondra antsika amin'ny famasinana, hitondra antsika amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana rehetra. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, aleloia. Amen. Amen, amen, amen. Voninahitra aneo an' Jesosy irery ihany dia mbola faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tokoa izany anio sabotsy 20 ny volana novambra 2023. Dia misaotra betsaka ny tompo lehibe isika ny amin'ny tapany voalohany izay nentiny mpanompony teo evangelista Erika isaorana anazy ny amin'ny iasan'ny fanahy masina, ny amin'ny fampibebahana antsika satria isika dia mpanota tsy mendrika isika. Dia alohany hainoantsika izany fampaherezana fohy ary koa miaraka amin'ny témoignage satria efa fantatritsika tsara fa ny vehivavy dia tsy mahazo manao pasteur ary ny vehivavy dia tsy mampianatra tenin'Andriamanitra fa ny lehilahy no mampianatra tenin'Andriamanitra. Fa ny ao anatin'ny témoignage dia misy teny omeny fanahy masina hampahery hampiovantsika tsirairay avy, na vehivavy ianao, na lehilahy ianao, na tanora ianao, na efa lehibe ianao dia ao anatin'ny fijoroana vavolombelona izany dia ny verset no manampy antsika izany hanamarina ny fanahy masina azy mba hampahery antsika tsirairay avy. Ka isaorana ny tompo ny amin'ny hanomezan'ny tompo ny mpanompony eto evangelista Erika izany izy mampianatra tenin'Andriamanitra ary manasa anareo hiaino ny video maro izay efa vitany amin'ny fampianarana tenin'Andriamanitra. Tena manampy antsika tokoa izany. Ka izao tsika tompoko dia hotoizantsika ny fotoana izany. Angataka ny fanahy masina isika na dia efa teo ary ny fanahy masina hatramin'ny fiandohana. Efa teo izy. Fa isika izany dia mila mangataka fanafenony ho antsika tsirairay avy satria isika raha ohatra ka tsy feno ny fanahy masina dia mahereraka, manomboka kamo ary raha ohatra ka lasa lavitra dia lasa mihitsy ny fanahy masina, miala izy. Ka mila isika mangataka amin'ny isan'andro. Aza miandry ny fotoana mampaheto anay ihany izay vao mandroaka devoly ianao mivavaka dia mangataka ny fanahy masina. Araka ny tenin'Andriamanitra izay nentin'ny mpanompony teo momba ny amin'ny Daniel. Jereo fa izy mivavaka intelo isan'andro ary tsy nampatahotra azy mihitsy ny mpanjaka na ireo olona izay manaraka ny mpanjaka izany fa nijoro foana izy. Ka isika malalaka isika izao. Misy ny tany maro tsy malalaka intsony amin'izany. Misy dia tena misy izany. Ka dia mbola omeny tompo fahafahana isika dia aoka antsika hijoro satria isika tsirairay avy no te hiditra any an-danitra.
ka angataka ny fanahy masina isika, ameno antsika, ameno mitobatobaka antsika. Ary rehefa feno ny fanahy masina isika dia mahazo hery vaovao indray isika hoentintsika amin'izao herinandro vaovao izao. Fa mila avaozina isan'andro izany, avaozina isan'andro. Dia angataka isika ny fanahy masina, ary ao anatin'izany dia andohalika isika izany. Iaino hira ray aloha isika. Io hira io dia mbola hira fibebahana ihany izy io, satria tsika mibebaka foana isika. Dia rehefa vita zany eo ampovoan'ny hira, afaka zany isika tonga dia mandohalika. Ilay hira hoe ity ilay zanakao nani. Raha ohatra ka hainao dia afaka manaraka ianao. Mbola afaka toy ny fibebahana ihany zany tohizanao natrehan'ny tompo amin'io hira io dia mandohalika isika, na afaka mandohalika mpiandohana sady ianao alohan'ny hira, satria izay tsy mahita anao, ny tompo no mahita anao any. Izay mihitsy no teny omeny fanahy masina eo. Izay no verse nomeny ao anatin'ny teny fohy ampaherezana antsika rehefa avy eo. Dia izy mahita antsika any, izy mahita antsika eto moa zany, izy mahita ana eto izy mahita antsika koa eto amintsika amin'izao fotoana miaravavaka izao, izay afaka miaravavaka eto. Ary izy koa no mahita anao any amin'ny toerana misy anao, na aiza na aiza na aiza ianao. Ka ataovy amin'ny fo ny ionanao amin'i Jesosy, satria raha tsy amin'ny fo dia fantatry ny tompo izany, fantany ka manjary very maina fotsiny ho anao any. Ianao anie no vomafa raha ohatra ka manatona ny tompo nefa tsy amin'ny fonao, satria anjarantsika tsirairay avy izany. Alefako ny hira dia aoka isika hira ho an'izay mahay, afaka mitsangana ianao, afaka mandohalika ianao, izay mampety anao. Dia alefantsika ny hira amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raso alefantsika ny hira. Jesosy no tiquinda, pauta na efa vitakuna nenenako, lalana nandratra lojitsy verenako, suyani ampanuhuzena. Misauta na efa vitakuna nenenako, lalana nandratra lojitsy verenako, suyani ampanuhuzena.
monjena futuro ranomaso fivalozana ity mibabokaminao satria nani kaninitsy toetra eo akatinao kakodio ny drafonao anio ambetano famanao afoy bilao zafaboko zao tontolo rehetra izao miditra sy mirengary rehefa ampiaizany ampizany Jesosy no tiako indray ampizany Jesosy no tiako indray. Hivavaka isika tompoko, hibebaka eo anatrehan'i Jesosy isika, angataka ny fanahy masina isika, efa nibebaka isika teo, efa nibebaka. Zany iray izany efa fibebahana. Ampianao ve ny fiainanao lasa rehetra teo aloha? Ampianao ve ny ota zay niainanao? Eny, ampiaizay lasa rehetra teo aloha. Ampiaizay. Ka manomboka anio dia oka ianao anatona Jesosy raha matsapa toy izany koa ianao. Satria ny Tompo dia miantso antsika izy. Miantso antsika hiverenantsika eo aminy. Izy no ilay Andriamanitra. Izy no ilay masina sy mahery. Izy ilay fanahy masina. Izy ilay tompon'izao rehetra izao. Ka tsisy zavatra azontsika atao eto ambonin'ity tany ity afa-tsy miverina amin'ny Jesosy. Na inona angonitsika ety ambonin'ity tany ity dia ho rava izany. Na aiza no lalana alehantsika ety ambonin'ity tany ity ka mieritreritra isika hoe ho tonga amin'ny fahatsarana raha tsy miaraka amin'ny Jesosy dia afo be ny hofantantsika. Ka isika angataka ny fanahy masina iray satria efa avy nibebaka isika teo. Efa avy nibebaka isika ary koa mbola ny hira ninontsika teo dia anatin'ny hira iny dia efa mbola nibebaka koa isika. Raha ny hira ianao na mbola nivavaka nibebaka ihany koa ianao. Angatao ny fanahy iray anamboatra anao. Angatao ny fanahy iray idina any amin'ny toerana misy anao. Angatao fa izy irery ihany no afaka anavao, afaka anamboatra, afaka hikarakara antsika tsirairay. Izy irery ihany no afaka hiditra ao anatintsika. Satria isika dia mpanota tsy mendrika akory. Mpanota ratsy isika zanak'olombelona. Zinona moa isika eo anatren'Andriamanitra. Zava-poana isika, mandalo sy mielona ihany. Toy ny akofa isika, toy ny akofa, toy ny ravina maina isika. Hoentin'ny rivotra dia miala amin'ny toerana misy antsika. Miala amin'ny toerana misy antsika. Miala amin'ny toerana misy antsika. Manidina isika dia afaka amin'ny toerana izay nitoerantsika. Raha vary isika anatrehan'ny Tompo dia hitoetra ao an-dapany mandrakizay. Fa raha akofa isika dia hoentin'ny rivotra. Ary homay any amin'ny afo tsy mety homay. Any amin'ny afo tsy mety maty. Afo tsy mety maty ny hafarantsika. Raha tsy miverina amin'ny Tompo. Dia mbola mety ho vary isika. Dia oka isika anaiky ny anamboara ny fanahy masina antsika. Ny anamboara ny Tompo antsika. Miandry antsika anie izy.
miandrentsika ne izy anantonantsika azy fa isika olombelona no mahifo, isika no mahifo ke hitondra ny tenantsika nefa nisika tsy mahay na inona na diplôma na fahaizana na inona na arena na voninahitry ny nofo dia tsy atonga antsika ho aiza izany, tsy atonga antsika ho aiza izany. Zany zavatra izany dia ny jentilisa no milan'izany, ny jentilisa ny olona izay tsy manana ny tompo no milan'izany. Fa raha tena tia ny tompo isika dia izy no tadiavintsika, izy no tadiavintsika araka ny teny ka tsao aloha ny fanjakako sy ny famarina dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ry hava malala, efa nitady marina, efa nikatsaka marina ny fanjakan'Andriamanitra ve isika, efa nikatsaka marina ny fanjakany sy ny famarinany va isika, satria izay aloha no voalohany takiany tompo, izay vao hanampy antsika ny zavatra rehetra. Efa teo am-piandohana ny fanahy masina dia efa teto izy no nanomboka ny fiandohana, izy nampiteny ny mpanompony, efa eto amintsika izy, efa eto amintsika izy. Raha feno ny fanahy ianao dia ho tsapanao izany, rehefa niomana ianao hiaona amin'ny tompo dia tsapanao izany, raha efa vonona ianao anio hiaona amin'ny tompo dia tsapanao izany. Fa tonga any aminao koa ny fanahy iray, satria Andriamanitra dia tsy Andriamanitry ny akaiky ihany fa Andriamanitry ny alavitra ihany koa. Zay no teny omeny antsika anio, zay no teny omeny antsika anio. Ka angatao ny fanahy masina ameny anao, angatao izy ameno anao. Tsy mavita tena isika fa mangata aminy ny amin'ny anovany antsika, hidirany antsehatra ao anatintsika. Fa raha manaiky isika, raha manaiky isika dia hiditra antsehatra amin'ny fiainantsika izy, satria ny fanahy iray dia tsy mba manery, tsy mba manery antsika Andriamanitra fa mamela malalaka ho antsika zanaka. Anjarantsika ny misafidy, anjarantsika ny misafidy ny lanitra sa ny afobe, ny lanitra sa ny afobe. Toerana roa ihany no azontsika andehanana tompo, toerana roa ihany no azontsika isafidianana tompo. Tsisy ho tavela ety ambony ity tany ity fa tsy maintsy hiala ety izy. Aiza ny toerana fidinao, aiza ny toerana fidinao. Fa Andriamanitra dia tsy manery anao, fa tsarofo kosa nefa fa ilay fahavalo dia manery antsika izy mba ho ampijaliany mandrakizay. Dia ny mbola velona isika dia manana fanantenana lehibe, ny maty tsisy fanantenana intsony. Maro nefa nikikikany amin'ny elo amin'izao ora sy fotoana izao, maro dia maro ny mijaly, efa feno iboka ny afobe, efa feno iboka ny fiaina tsy hita, fa mbola misy foana ny milatsaka any, mbola misy foana ny milatsaka any. Ry hava malala ao tompo, mibeba manetretena eo ambany tana mahery Jesosy tompo, manetretena eo ambany tana mahery Jesosy tompo, dia hanandratra anao izy, hamonjy anao izy, hanafaka anao izy. Raha tsy manetritena isika dia tsy ho voavonjy izy, raha tsy manetritena isika dia tsy ho voavonjy izy. Zay no teny fanahy masina, mila fanetretena, mila fanetretena. Aoka isika anaiky hiena tahaka ny teny Jaona mpanao batisa fa aoka ny tompo no hitombo ao anatintsika. Izy anefa ilay tonga nanokatra lalana ho an'i Jesosy, i Jaona mpanao batisa. Nefa izy dia niteny hoe, niteny dia hoe aoka izy hiena ho izy fa aoka ny tompo no hitonga. Ry havana,
efa niteny izany teny zany va ianao, efa teo amin'ny vavanao va izany, manetretena, oka isika tsy izaozao foana intsony amin'ity tany malama, amin'ity tany malama ity, fa iblisatra isika ary any amin'ny fahaverezana ny fana. Ry havana tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo, mbola miantso antsika foana ny tompo ankehitriny, mandra-pikipi ny masontsika, famindram-po no sitrako ny tompo fa tsy fanatitra alatsatra, famindram-po fa tsy fanatitra alatsatra, tsy mila fanatitra alatsatra intsony Andriamanitra. Ny zanalahy tokana no efa natolony, ny zanalahy tokana efa natolony teo amin'ny hazo fijaliana, ka izany no mahatonga azy miantso antsika tsiraray avy isam-batan'olona, anatona azy, anatona azy, izy ilay natao sorona noho ny fahotantsika. Tsy mendrika akory isika zanak'olombelona ny amin'ny ota ratsy izay ny ainantsika, ny amin'ny lotontsika, nefa ny tompo dia mbola miantso antsika, mbola miantso antsika ny tompo, angatao ny fanahy masina amenona, fanahy masina feno ianao izahay, fanahy masinay, maro ny teninao aminay, fananarana, fitiavana, mitafotafo fanahy masina, fanahy masina milanao izahay, milanao izahay, atsangano ny tananao roa, atsangano ny tananao roa, fanahy masina milanao izahay, sokafo ny tananao, sokafo ny tananao, mangatà dia omena ianareo hoy ny tenin'Andriamanitra. Fanahy masina mangataka anao izahay, ity izahay fanahy masina izay tsiraray avy isam-batan'olona eran-tany, fanahy masina mibaboka eo anatrehanao izahay, mibebaka eo anatrehanao izahay, mangataka aminao izay fanahy masina, ameno anay, ameno anay fanahy iray, milanao izahay, ny zinona tokoa moa izahay, ankofa izay fanahy masina, ankofa, tsy mendrika eo anatrehanao ray, ity tenanay maloto nefa dia ekenao ray hitandrina. Jesosy, Jesosy tompo, zany fitiavanao mitafotafo anay, zany fitiavanao mitafotafo anay Jesosy, raha mandinika ny tenanay izay dia tsy mendrika akory Jesosy, na dia hiantso anao aza hoe ray, tsy mendrika akory tompo satria mpanota ratsy izahay isam-batan'olona, mpanota ratsy izahay, izahay tokony ho voaheloka mandrakizay, efa maro ireo namanay, ireo havanay, ireo olona fantatray, na olona tsy fantatray raha misy efa maro any amin'ny elo. Jesosy, Jesosy mamindra fo aminay, mamindra fo aminay, fanahy masina feno ianao izahay, amboary izahay fanahy masina, ampafantary foana izay tsy mety amin'ny ataonay, ampafantary foana, anary foana izay satria mbola tsy tara izahay, anary foana izahay, ity ao fanahy masina, manaiky ho fenonao, manaiky ho tempolonao, manekenao, raha manaiky ianao izay izy vao afaka amenonao. Mila fanekena anatren'Andriamanitra, mila fanekena anatren'Andriamanitra vao afaka mameno anao izy. Manaiky anao aho Jesosy, manaiky anao aho ray malala, manaiky anao fanahy masina, ho tempolo masinao, ity aho fanahy masina, fenoy anao aho, amboary aho fanahy masina, fenoy anao aho fanahy masina, fenoy anao aho fanahy masina, fenoy anao aho fanahy masina, avozy ny toe-panahy araka anao, avozy ny toe-panahy araka anao, mba ho mendrika anao aho, mba ho mendrika anao fanahy masina, mba tena ho piasanao mendrika tokoa, piasa tsy mahasoa, piasa tsy mendrika nefa ao, fa oka mba ho faly amiko ianao, ity ao fanahy masina, mangataka ny fahafenona avy aminao,
manaiky ny asanao, manaiky ny toeranao, satria piasanao aho. Ny tenako manontolo, ny fanahiko manontolo de fitaovanao. Instrument anao aho ray io, ray malala ô, fitaovanao aho, fitaovam-piasananao aho ray io. Ka ity aho mifona aminao zay tsy vitako rehetra teo anatrehanao. Ka ity aho mangataka ny fahafenona avy aminao. Fenoy aho ray malala ô, ity fitaovana fiasanao, ity fitaovana fiasanao. Manetry tena eo ambany tongotrao aho Jesosy. Manetry tena eo ambany tongotrao aho Jesosy. Omeko anao ny momba manontolo Jesosy. Ny vavako, ny tenako, ho fitaovanao. Manaiky aho Jesosy. Okanao ny teny amin'ny alalako fanahy iray. Okanao ny teny amin'ny alalako fanahy iray. Noho ianao. Raha ohatra ka izahay mandany asanao, dia ny vato no ampitenenao. Ity aho Tompo, manaiky anao ny asanao, anambara ny fahatsaranao. Mbola betsaka ny fanahy very, Tompo malala ô, mangataka aminao Jesosy. Fenoy anao aho, fenoy anao ny olonao tsiraray avy, zay manangatanana eo anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao, na ny amin'ny fotoana zay nohon'izy ireo ny fideo. Fanahy masina, fenoy anao ny olonao tsiraray avy, zay manolo tena ho anao, fanahy masina. Amboary, okanao nitsakitsana zay tianao anatinay tsiraray avy, ka mitoera ao anatinay fanahy masina. Fenoy anao izay fanahy masina, fa mila anao izay fanahy masina. Ianao lay fanahy niray, ianao lay miboiboka ao anatinay, ianao lay loharano velona, ianao lay loharano velona miboiboka ao anatinay. Fenoy anao mitafitafy izay. Oka ny afinao idina aminay tsiraray avy. Oka ny afinao idina aminay tsiraray avy fanahy masina. Oka ny afinao idina amin'ny tokantranonay tsiraray avy. Oka ny afinao idina amin'ny ankonanay tsiraray avy. Oka ny afinao idina amin'ny olonao tsiraray averan-tany fanahy masina. Mila anao izay. Fenoy anao ny tsiraray avy fanahy masina. Fenoy anao ny tsiraray avy fanahy masina. Satria anao lay hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary ho mandrakizay. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao. Dera ho anao. Aja ho anao. Voninahitra ho anao. Hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary ho mandrakizay. Aleluia. Amen. Aleluia. Mangataka ny sokerika hivavaka kely azafady indrindra alohan'ny tondrasako ny teny izay omeny fanahy masina. Vavaka tsika Tompo. Tompo, sotranao zay satria manatrika anay ilay sotra fanahy masina iray mibokiboka. Miasa ao anatinay tsiraray avy, mameno anay ankehitriny. Ka dia ianao no manolotsaina, ianao no manome fahintena, ianao no mampianatra, ianao manome anay fanetretena, ianao mitady dalana, mampahafantatry ny marina rehetra, mitarika anay amin'ny famasinana, mitarika anay amin'ny famarinana. Sotra fanahy masina, fa ianao tsy miova, ianao tokoa ilay tsy miova. Araka ny teninao Tompo, araka ny teninao. Misaora ny Tompo ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko. Misaora ny anarany masina. Misaora ny Tompo ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindrapo sy fiantrananao, izay mamoky zava-tsoanao, miavao toy ny voromahery ny fahataniranao. Aleluia. Misaotra anao zay fanahy masina, misaotra anao fanahy masina manavao anay.
manavao anay tahaka ny voromahery, mamoky zava-tsoa anay amin'ny fanahinay, amin'ny tenanay, manarona famindrapo, manarona fiantrana, manasitrana ny aretinay, manavitra ny ainay hitsidina any an-davaka, ary indrindra mitahy anay mameno fitahiana rehetra mamela ny helikay rehetra. Misaotra indrindra Tompo, misaotra fanahy masina fa tianay ianao hatramin'ny taloha mandrakizay voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra indrindra Tompo dia mitenena koa araka ny fombanao fa vonin-kiainy foana izay Tompo, tenena araka ny amin'ny alalan'ny mpanomponao ka dia vonona izay ienanao. Aoka tsisy hiverina foana aminao ny teninao fa hamoto hiasa amin'ny fiainanay, hiasa amin'ny fonay tsirairay avy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanaovana izany. Misaotra Tompo, haleloia, amen. Amen, amen. Misaotra Tompo, misaotra Tompo, misaotra Jesosy tsika dia misaotra ny fanahy masina tsika. Voninahitra ho an'ny Tompo irery ihany. Ry hava-malalo amin'ny Tompo nenio ny teny izay nomeny Tompo izany. Ny Tompo moa ny fanahy masinay satria raha ihany ireo dia momba ny amin'ny hoe mitadiava ny Tompo dieny mbola hita izy. Aleloia. Izay teny izay dia hoentiko amin'ny fijoroana vavolombelona izay ampahery antsika tsiraray avy. Izay hoe fitadiavana ny Tompo izay zany. Izay zany no tiany fanahy masina ampaherezana antsika ao bokin'ny Isaia izay teny izay. Ndao jerentsika kely aloha Isaia 5:20 raisintsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 hatramin'ny 7 ihany no vakiantsika. Isaia 5:20 9 ka hatramin'ny 7. Ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa hitantsika dia ho vakiantsika. Isaia 5:20 9 ka hatramin'ny 7. Hoy ny teny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Mitadiava ny Tompo dia ny mbola mety ho hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ahafoy ny lalany ny ratsy fanahy, ary ahafoy ny heviny ny tsy marina. Ary aoka hiverina ho amin'ny Tompo ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'ny Andriamantsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako, hoy ny Tompo. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo, sy ny fihevitro amin'ny fihevitrareo. Amen. Tsara be io teny nomeny fanahy masina io alohan'ny hijoroana vavolombelona rehefa avy eo satria mbola misy verset hafa indray ho vakiako. Hoy ny fanahy masina zany amintsika hoe tadiavo ny Tompo dia mbola hita izy. Eny ry havana, tena marina zany satria isika zany mieritreritra indraindray hoe tsy mila mitady an'Andriamanitra sika. Dia raisintsika fotsiny io teny io ohatran'ny hoe vakiantsika zany fa tsy tena hoe mipetraka tsara amin'ny fontsika. Normala satria olombelona nofo isika. Isika zany raha mbola mandeha araka ny nofo dia tsy hatsapa mihitsy ny antso ataon'Andriamanitra amintsika. Izany hoe ilainy isika zanak'olombelona hitady azy. Satria izy efa nampafantatra antsika ny fisiny. Jesosy efa tonga tetỳ, efa nanao ny famonjena antsika tsiraray avy, efa nitondra ny fahotantsika izy. Fantatsika tsara iny ten'Andriamanitra iny. Atao bokin'ny Isaia ihany koa io Isaia 5:30 azafady 5:3-10 eo ambadika kely eo ihany. Isaia 5:3-10 afaka raisinao naoty fa tsy ho vakiantsika eto. Io zany manambara Jesosy fa izy nitondra ny aretintsika zany Jesosy, nitondra ny fahotantsika. Dia izay zany no mahatonga azy miteny ato amin'ny 5:5 fa mila indray zany isika mitady an'Andriamanitra. Eny ry havana, izay no nahatonga niaona tamin'Andriamanitra satria nitady azy. Teo aloha
amin'ny fahazarana amin'ny mpivavaka fotsiny. Zay ny fiainako teo aloha. Fa no teny efa hoe nahatsapa hoe mila mitady azy, mitady an'Andriamanitra tena amin'ny fontsika mihitsy zany, zay isika vao hiaona aminy. Zany hoe rehefa mitady an'Andriamanitra isika dia tsy maintsy misaraka amin'ilay tsika taloha. Satria tsy afaka hoe hotoizako ihany ny fiainako dia hitady an'Andriamanitra aho. Tsy azontsika atao zany, tsy ahitana azy mihitsy isika raha mbola ny nofontsika no mibaiko antsika. Fa rehefa ny fanahintsika no mibaiko ny nofontsika zany, mifamadika amin'izay zany amin'io teo aloha tsika raha mbola tamin'izao tontolo izao dia fiainana izao tontolo izao no tiako ambara eto dia ny nofontsika no mibaiko ny tenantsika. Andeha hanao an'izao andeha hividy an'izao andeha ery an'anina, andeha hanao an'izao andeha hanao an'izao zay le hoe za. Zay tsika taloha raha efa tena hoe ao amin'ny tompo tanteraka ianao. Fa rehefa zany hoe manaiky isika anaraka an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, dia ny mpahataontsika zay hoe anatona hitady an'Andriamanitra sika dia anaiky an'Andriamanitra hitondra ny fiainantsika. Tompoko tena zay mihitsy, manaiky an'Andriamanitra hitondra ny fiainantsika. Zany hoe tsy tapany fotsiny zany hoe Andriamanitra aleo ty enekeko fa ity mbola ataoko ihany ty. Andriamanitra tsy mankasitraka an'izay, fa izy rehefa zanany dia zanany, rehefa tsy zanany dia tsy zanany. Tsika mbola afaka manao hoe an-trano an-trano amin'ny mahanofy izany, fa Andriamanitra dia izy ilay fahamarinana marina zany, marina tsisy aloka zany ao amin'Andriamanitra na kely ary. Dia izay fahamarinana zay tsy azontsika atao hoe izao ihany no ataoko izao tsy ataoko. Rehefa amin'Andriamanitra dia marina tahaka an'i Jesosy tonga nofy tetỳ ambonin'ny tany, tonga nofy tetỳ. Jesosy no tonga nofy tetỳ ambonin'ny tany, izy ilay Andriamanitra. Fanahy masina no miasa amin'i Jesosy satria araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Maria izay novangin'ilay anjely dia ny tenin'ilay anjely ndao vakintsika io hoe satria aleo ny marina mihitsy no ambara. Fanahy masina no miasa eto ny verset izay tonga zao tsy avy amiko mihitsy fa ny fanahy masina zany no mampatsiahy an'io. Tao jerentsika ao amin'ny Matio 2. Matio 2. Jerentsika ny amin'ny Maria azafady. Matio 2:1, Matio 2:1 5:20 io vakintsika. Matio 2:1 5:20 hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: toy izao no naterahan'i Jesosy Kristy rehefa nanaiky fofombadiny Josefa i Maria. Averiko kely toy izao no naterahany Jesosy Kristy rehefa nanaiky ho fofombadiny Josefa i Maria renin'i Jesosy, dia hita fa ny toe-jaza avy tamin'ny fanahy masina izy raha tsy mbola nivady izy roa. Amen. Zay le izy, ny toe-jaza. Hita zany fa ny toe-jaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Io zany le fanahy masina napetrak'Andriamanitra tao akibon'i Maria. Io le fanahy masina ilay nanomba tambonin'ny rano tery am-piandohana. Io ihany koa Andriamanitra. Izy ihany koa ilay Andriamanitra. Tsy atao hoe io, fa atao hoe izy ihany koa. Fona ray satria izy fa tsy hoe io. Izy ihany ilay Andriamanitra. Izy ihany ilay fanahy nanomba tambonin'ny rano any amin'ny bokin'ny Genesisy. Any amin'ny Genesisy 1. Zay ho anareo izay mandray naoty Genesisy 1 dia mivaky toy izao amin'ny 2 hoe vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no teo ambonin'ny lalina,
ary ny fanain'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Ary ny fanain'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Aleloia, aleloia. Eo fanahy-maso fa mampianatra antsika zavatra vaovao izy. Io le fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano, eva tambony rano. Dia izy any koa ilay napetraka, ilay tao anatin'ny Maria, ilay fanahy masina. Satria fatatsika tsara ny tantara fa Maria sy Josefa dia mbola tsy niara-nipetraka, mbola tsy nivady izy roa, fa ny fanain'Andriamanitra no napetraka Andriamanitra tao anatin'ny Maria, zany hoe mbola virjiny i Maria. Ho antsika vehivavy izay niteraka, raha mama ianao, isika eo am-piterana dia tena nijaly. Misy moa ny péridurale, fa ho an'izay tsy misy péridurale. Nefa na dia misy péridurale isika dia nanaintaina ihany, tonga dia hijoro vaolombelona kely aho. Zay zany tiany tompony io. Zavatra niseho tamin'izaho bevoaka ny zanako vavy, dia niteny aho hoe osiko miantso ny vadiko, ary niteny tamin'ilay dokotera koa ny avy eo osiko hoe zaho aza atao le péridurale, fa le infirmiera zany teo fa aleoko aloha enoko kely le douleur. Zay za vao anaiky atao péridurale, zany hoe tiako tsapako zany amin'ny mahanofo ihany le hoe arary, zany hoe ararina, zany hoe fiterana izany. Ry havana, tena narary tokoa, tena mila tsy ho zaka, toy ny aningotra ny aina mihitsy, zany hoe zaza mihetsy, zaza hoe ivoaka izany. Ary le izy za nangataka tao amin'ny hôpitaly hoe aleoko aloha za aheno kely mihitsy aloha zay vao atao le péridurale. Taratara vao tonga le anesthésiste nanao le péridurale. Dia zany hoe efa nihetsi-jaza efa elaela zany, efa tena efa nijalijaly, zay vao tonga lay anesthésiste nanao an'ilay péridurale. Tena marary, zany hoe mihetsi-jaza izany. Eto nefa Maria dia virjiny. Amin'ny fotoana izany, tamin'ny fotoana zany niterahany an' Jesosy, dia tena namaivay, tena nijaly mihitsy zany Maria. Ry havana, tiantsika ny iray, matoa izy tonga tetỳ an-tany nisolovoina ho antsika. Izay no mahatonga azy tsy afaka misangisangy amintsika zanak'olombelona hoe akasitraka ota indray ny iray. Tsy afaka akasitraka ota ny iray. Ny tena no natolony, ny zanalahy tokana no natolony teo ambony hazo fijaliana ve, ny rano latsaka, dia mbola anaiky ve izy amintsika zanak'olombelona hoe anota isika, dia iverina hibebaka indray, dia anota indray, dia iverina hibebaka indray. Tsy azontsika atao izany tokoa. Tsy azontsika vazivaziana Andriamanitra. Fa dia mbola misy ny fotoana dia mila isika mitady azy. Satria fatatsika tsara fa ny valin'ny fahotantsika, raha maty ao anatin'ny fahotana isika, dia i Satana sy ny devoly no miandry antsika akantsika mono antsika. Eny ry havana, efa nahita anazy ao anatin'ny nofy. Efa nahita anazy tao anatin'ny nofy. Mila mitandrina isika. Anatin'ny nofy, eo ihany koa efa nahita ny endriny ny akanafoka anay teo ambony fandriana. Ry havana, tsy mivazivazy amintsika ny heriny maizina. Mibebary tompoko, mibebary tompoko. Mbola fotoana, mbola hitsofana ny trompetra izao. Tsy ho zakantsika neny afobe, tsy ho zakantsika. Na mieritreritra isika manana fahavalo hoe raha anona fahavaloko, dia ataovy izay havananao aminy. Tsisy olombelona ho fahavalontsika. Ny fahavalontsika dia Satana sy ireo firongony. Raha tezitra aminao ny olona iray, dia miandrasa kely aloha.
fa mila ianao miresaka aminy raha mbola afaka miresaka aminy, satria na ny fanahiny olona iny ary hitomany ianao raha sanatrika very any amin'ny hafobe ilay olona, na ianao koa ary raha ho very any amin'ny hafobe dia zava-doza. Ry havana, isatana dia migety antsika, izy dia mitady antsika andro aman'alina azahoana antsika ho ariana any amin'ny hafobe. Ireo devolony sy ny firongony dia ny hevitra ataony dia hamono antsika. Ny fanahy dia tsy mety maty, ny fanahintsika dia tsy mety maty fa velona be ny fanahintsika io. Rehefa matory aho hatramin'izay hoe nanarahako ny tompo 100%, toko mihitsy hoe 100% na plus amen. Rehefa matory aho dia ny fanahiko tsy matory zany. Misy olona mitovy efa nanambara mitovy amin'ny anako, mitovy amin'ny zavatra misy amiko koa. Ny fanahy tsy matory satria efa ny foa tsy maty ara-panahy intsony isika rehefa niverina an' Jesosy. Dia rehefa matory isika dia na de mikipy ary anatin'ny torimaso, de raha vao misy zavatra mitady hoe manalonaloka tonga de ny fanahintsika no miady. Aleloia. Zay le fanahy mifofoana andro na alina. Io fanahy io no ho tsarain'Andriamanitra. Io fanahy io no ho very any amin'ny elo raha tsy mitandrina isika. Ka mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika satria ny fahavalontsika dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary rehefa tena ao amin'ny tompo isika dia aseho ny fanahy masina amintsika ny fahavalontsika. Aleloia. Tena isaorana ny tompo izany, isaorana ny tompo lehibe izany. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manambara hoe mitadiava ny tompo dieny mbola mety ho hita izy. Isaia 5:5 ho an'izay mbola vao niditra raha ohatra ka tsy nare 9:4-7. Mila mitady ny tompo isika dieny mbola hita ny tompo, dieny mbola hita ny tompo. Ary ampiny hoe miantsoa azy, dieny mbola akaiky izy. Mila isika miantso azy, sokafo ny vavanao miantso azy satria mamaly izy. Andriamanitra anie ka miteny, raha mamaky ny tantara rehetra isika manomboka any amin'ny Genesisy, Andriamanitra miteny. Jereo fa miteny amin'ny Adama sy Eva izy, ary jereo amin'ireo apôstôly ny zavatra niseho no lasy Jesosy. I Paoly nahita azy teny amin'ny lalan'ny Damaskosy. Ry havana, maro be ny tantara ao anaty Baiboly manambara fa Andriamanitra dia miteny. Fa Andriamanitra tsy ety ambony tany amin'ny misy miteny hoe ary Jesosy ary Andriamanitra lainga izany. Tsy hitanao mandehandeha ety ambony tany izy. Reny olona miteny reny hoe izy Andriamanitra, izy Jesosy dia asatana ireny. Eny tompoko, tena fanampamitaka ny ao anatiny. Fa Andriamanitra dia any an-danitra ary hitantsika amin'ny fanahy izy, amin'ny fanahy. Zay ny ahitantsika an'Andriamanitra. Ao anatin'ny nofy dia hitantsika amin'ny fanahy Andriamanitra. Na tonga koa izy manasitrana, izy tonga nanasitrana anahako dia le fahazavana no hitako. Fahazavana hita ny masoko mihitsy no nahita satria ny fo aho tamin'ny fotoana io, zany hoe masoko zao zahotr'izao mihitsy no nahita ilay fahazavany tompo. Tao anatin'ny fahazavany aho. Fa ny tompo vatantenany tsy nahita ny tompo vatantenany hoe io Jesosy io eo alohako eo. Anatin'ny nofy no ahitako azy, anatin'ny nofy. Fa le feon'Andriamanitra tonga, le henoko ny feony dia henoko ohatran' iza miteny zany. Ohatran' ianao raha ohatra ka miteny ianao dia henon'olona ianao miteny. Henoko zao mihitsy ny feony, henoko zao mihitsy ny feo satria zako tato an-trano no nare azy, za rery no tato. Dia henoko mihitsy ny feon'Andriamanitra. Aleloia. Henoko zao mihitsy. Fa raha olona miteny aminao hoe
iranyry Andriamanitra tena blasfème, miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ny olona izay miteny izany. Andriamanitra dia any an-danitra, ho avy Jesosy eny amin'ny rao any lanitra, mazava tsara ny teny, okare tompo mba tsy ho voafitaka ianao, aza manaiky ho voafitaka. Fa eto ny ten'Andriamanitra dia miteny mitadiava ny tompo dieny mbola hita izy, dieny mbola mety ho hita izy. Mila isika mitady azy, ato miteniny dia ao amin'ny vavaka, tadiavo izy, mivavaka aminy, mibebaka aminy, dia miaino azy, mahaiza miaino ny tompo rehefa mivavaka. Za taloha tsy mahay miaino ny tompo. Zavatra ray tia ny fanahy masina ampahaizana antsika dia izao koa. Rehefa mivavaka isika dia asivy fotoana eo amintsika mivavaka iny miaino an Jesosy hamaly antsika, ny fanahy tompo hamaly antsika. Fa aza manao an'ilay hoe mivavaka dia miteny ohatr'izay teo aloha. Fa rehefa mivavaka isika dia miteny dia miandry kely, dia manohy indray dia miandry kely, dia miteny dia miandry kely, fa miaino tsika ny tompo dia mamaly antsika izy. Azonao atao manisy mozika milamina zany, mba ampaherenao, mba ampazoto anao, anome hery anao ivavahanao, raha ohatra ka tena hoe tsapanao hoe malaina ianao mivavaka hoe mbola tsy ampy hery. Mozika fivavahana, raha mety aminao aza asiana tononkira, fa mozika ny alefa mba tsy any amin'ilay tononkira indray ny sainao, fa tena hoe feon-kira fivavahana malefaka, satria hibebaka ianao tsinona. Fa tsy feon-kira akory hoe mihetsiketsika be raha ohatra ka hibebaka ianao, fa feon-kira milanto, feon-kira fivavahana, dia anampy anao izay rehefa mivavaka ianao, ohatra ka tena hoe mahatsara ianao hoe tompo tsy ampy hery hivavaka, fa tena hoe feno fakamoana, mandroaka devoly aloha, mila mandroaka devoly tompo, aza matahotra, satria raha matahotra ianao dia efa resin'ilay ratsy ianao zany. Mila mijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, roay amin'ny anaran'i Jesosy, fa vao manonona ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia lasa io, lasa io. Dia mila isika miaino tsara ny tompo rehefa mivavaka, fa harenao ny fanahy masina hiteny aminao, hoeninao ny hery ny fanahy masina, rehefa tena hoe miantso mitady an'Andriamanitra ianao. Tamin'ny fiovako rehetra, ny amin'ny fitafiana, anatin'ny témoignage izay nataoko dia tsy tany am-piangonana anie no nanovanahako tsy ny pasteur na hoe ny mpiandry no niteny taminao hoe tsy maintsy manao fitafiana toy izao ianao, fa ny fanahin'ny tompo no nanirakahy, nanova ahy. Henoko mihitsy izy miteny, efa nataoko any amin'ny témoignage efa elabe any. Mandeha anao maka sac poubelle izy miantso anahy, henoko. Angamba ny amin'izany ohatra ka hoe tamin'izany ohatra ka hoe nisy ohatra hoe caméra angamba io hitan'ny olona dia hoe adala angamba io raha matoy io. Fa mare mihitsy feon'ny fanahy masina. Dia miteny hoe mandeha anao maka sac poubelle, dia andana miakatra any amin'ny chambre, dia sokafo ny armoire, dia sokafako ny armoire, miaino ny tompo amin'io, tena hoe calme be. Dia henoko fanahy masina miteny hoe ity dia mandray dia manao anatin'ilay sac ohatr'izao. Henoko mihitsy, ohatr'izay no nanovany ahy, ohatr'izay. Raha ohatra isika miezaka mitady ny tompo ka miantso azy dia hamaly antsika izy. Aleloia, hamaly antsika izy. Aza manao hoe za tsy mahare anazy mihitsy, tsy miteny amiko mihitsy Andriamanitra. Miteny amintsika izy rehefa vonona hiova isika, fa matoa izay ny tompo mbola tsy mamaly anao. Raha niantso azy foana ianao nefa tsisy valiny dia misy zavatra roa izay na telo mbola iandrasan'ny tompo aminao. Izay iray anatin'ny fonao, na tena hoe misy zavatra mamaika anao fotsiny, mahatonga anao mitady azy, hamaly problème ohatra,
dia fantatry ny tompo izany satria izy no mandinika ny fo sy ny vo. Dia fantany dia tsy afaka malentsika izy raha ohatra ka ataontsika fotsiny Jesosy mangataka anao hamaty problème ity. Tsy olombelona izy akory ka azontsika vazivaziana. Faharoa manarak'izay, raha ohatra hoe mitady azy isika nefa antsika mbola miaina anatin'ny ota ihany, ohatra hoe mbola mijangajanga ianao, ohatra hoe mbola mangalatra ianao, na ohatra hoe mbola mampijaly olona ohatra raha tsy fanahy be ianao, manompa olona miteny ratsy ohatr'izany na mifosa olona, dia hoe hivavaka dia Jesosy te hiaona aminao Jesosy te hiaona aminao Tompo. Ahoana moa no hiaonany Tompo amintsika raha tsy hiala amin'ilay otantsika isika? Fantany anie no momba antsika, fantany anatin'ny fontsika. Fa rehefa tena mahatsapa isika hoe tia Jesosy fa tena diso tanteraka, iova Jesosy, amboary ao Jesosy, ampy izay fa hiverina aminao Tompo, dia ho hitanao fa harehan'i Jesosy ianao. Tena hare azy isika. Aleloia, aleloia. Fehezantsika ny teny 7. Aoka ahafoy ny lalany ny ratsy fanahy, ary ahafoy ny heviny ny tsy marina, ary aoka hiverina ho amin'ny Tompo ireny fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika. Amen. Hitanareo, izay le efa nazavain'ny fanahy masina teo. Mila isika mahafoy ny lalana ratsintsika izany, satria isika rehetra samy ratsy fanahy daholo teo aloha izany, izay efa tena niova amin'i Jesosy. Rehefa tena niova isika dia fantatsika mihitsy hoe rehefa ratsim-panahy efa afaka iny. Afaka iny. Tsy hitentsika za kosa mbola tena ratsy fanahy be. Fantatrao raha ao amin'ny Tompo ianao na tsy ao amin'ny Tompo, fantatrao ianao ihany mahatsapa an'io. Satria isika Andriamanitra namorona antsika, fantatsika ny fahadisoana sy ny tsy fahadisoana, dia fantatsika hoe ao amin'ny Tompo tsika na tsy ao amin'ny Tompo. Eto izany teny dia efa navaly ny fanahy masina teo, efa nazavainy teo. Miteny izy hoe ary aoka hiverina ao amin'ny Tompo ireny. Izany hoe mila isika izany mahafoy ny lalana ratsintsika izany, ary hahafoy ny heviny ny tsy marina. Tsy marina isika teo aloha. Tsy marina isika tsiraray avy. Mila mahafoy isika ny fisainantsika izany amin'ny mahanofo antsika. Ary aoka hiverina ao amin'ny Tompo ireny fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika. Hamindra fo amintsika anie izy raha miverina aminy tanteraka isika. Oko tsapantsika be dia be nefa any an-danitra. Betsaka nefa any an-danitra. Ka isika ve dia mba tsy te ho any? Matoa zareo tody tany dia efa niady ny ady tsara izay. Aza kivy tompoko fa miverena amin'i Jesosy. Miverena, miadiny ady tsara. Tsy ho mora foana akory ny lalana ety ambony tany fa malama ny lalana ety. Araka ny tenin'ny fanahy masina teo, malama ity tany ity. Tena malama tokoa. 9. Fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako hoy ny Tompo. Tanareo izay le izy. Ny fisainantsika olombelona, ny fihevitrantsika dia tsy fihevitr'Andriamanitra mihitsy ny fisainantsika ao. Ny antsika dia ny nofo ihany. Ny problème rehetra, io mampikoropaka antsika io. Zay le fihevitry ny nofo. Io lay ady atrehantsika. Hitanareo ny fahavalontsika voalohany. Ny fahavalontsika voalohany dia isika le nofontsika aloha, nofontsika io. Io nofontsika io no manda miaino an Jesosy. Izay ny fahavalontsika voalohany. Raha ohatra ka resintsika io nofontsika io dia resintsika avokoa ny asan'ny maizina rehetra. Lay nofontsika tsy maintsy ampahetrena
Ampanetrena ny nofontsika ahena ambany dia ambany ny nofontsika mba hisandrata ny fanahy. Ilay fanahintsika ao anatintsika, ilay fanahintsika maty teo aloha noho ny fahotana izay ny ainantsika. Dia amin'izay fotoana izay ho velona ilay fanahintsika ahery rehefa mihetry ny nofontsika. Fa ny nofontsika raha vao miteny kamokamo androany dia anaraka zany isika. Mila tsika miady ny nofontsika. Ohatra hoe mahita sakafo be dia efa fantatra nefa hoe arary raha ohatra hoe mihinana an'io ianao ohatra. Satria fantatsika tsara hoe misy sakafo ohatra hoe tsy mety amin'ny fahasalamanao. Dia amin'ilay fitsiritan'ilay nofo dia efa hita fa hoe tsy mety dia hinana kely fotsiny ihany fa ara-kely no hany dia tsy arary. Izay ilay hoe mbola manaraka ny didin'ilay nofo. Tsia rehefa sakanantsika tsy mety aminahy io fa marary ohatra ka mihinana an'io dia tsy mihinana. Naresy an'ilay nofo ianao izay. Mila zany isika mametraka ilay fanahintsika, ilay napetraka Andriamanitra tao amintsika, ilay fofinaina io ilay tsy ho faty mihitsy mandrakizay. Io fofinaina io satria mazava ny tenin'Andriamanitra hoe ny vovoka dia hiverina ho vovoka ny vatantsika zany. Fa ilay aina hiverina amin'ny ray iny na any amin'ny hafa be. Oka ilay aintsika velona iny mba hiverina tanteraka any amin'Andriamanitra. Tsy maintsy isika maharesy ilay nofontsika ho lasa vovoka. Raha tonga moa Jesosy amintsika izao dia ity nofo mety maty ity araka ny tenin'Andriamanitra hovaina ho vaovao hiakatra ny danitra. Ry havana, tiantsika anie ny Tompo mamindra fo amintsika izy. Mamindra fo amintsika izy. Fizantsika ny 9 farany fa tahaka ny ahavon'ny lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo sy ny fievitro amin'ny fievitrareo. Amen. Eo zany dia ny ahavo ny lanitra amin'ny tany. Raha mijery isika ny lanitra dia avo be io. Ho an'izay efa nandeha avion, rehefa eny ambony eny rehefa miakatra ny avion dia maikely ny zavatra hita ety ambonin'ny tany. Dia rehefa tonga eny ambony rahona eny dia rehefa anaty rahona dia tsy hita intsony indray aloha ny tany. Fa rehefa mivoaka indray izy alohan'izy hidina dia mahita indray ny ety ambonin'ny tany. Raha vao hoe mahazo an'ilay ambanimbany izy dia mahita indray ohatra hoe iny ambonin'ny tany, ety ambonin'ny tany zany. Tena tiako mahita an'ilay hoe Kilimanjaro, ilay tendrombohitra avo be. Hita izy io rehefa ohatra ka anaty avion. Nefa dia mbola hoe ambany be ihany. Ry havana, izay zany no ampahafantarin'Andriamanitra eto. Ny lalan'Andriamanitra hoy izy. Tahaka ny ahavo lanitra amin'ny tany, ny ahavo ny lalako amin'ny lalanareo. Ny programantsika rehetra amin'ny manofo antsika misy ve tanteraka amin'izay tiantsika amin'ny fahadalantsika any amin'ny fahaverezana ny hafarany. Fa raha mamela isika ny fiainantsika anatrehan Jesosy dia milamina isika. Izay ilay lalan'ny Tompo. Lalan'ny Tompo dia fiainana mandrakizay ho antsika. Fahasambarana ho antsika. Ka izay lalana izay no tian'ny Tompo ho arahantsika. Dia hoy ny tenin'ny Tompo farany hoe sy ny fievitro amin'ny fievitrareo. Ny fisainantsika, ny fievitrantsika zany tsy fievitr'Andriamanitra mihitsy. Isika misaina ny zavatra ety ambonin'ny tany. Izay no mahatonga ny Tompo miteny hoe saino ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy zany. Izay ny tenin'Andriamanitra. Any zany tokony ho hisy ny saintsika. Rehefa tena ao amin'ny Tompo isika dia tokony misaina tanteraka ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety amin'ity tany ambany ity.
ry havana zay le hoe olony Kristy, olony fanahy zany tsika zany fa tsy ninofy intsony. Vakintsika farany ny ao amin'ny bokyny Jeremia, io le teny tenen'ny fanahy masina tery am-piandohana. Jeremia 3:7, andiny 3:7 ihany ka hatramin'ny 4:20. Jeremia 3:7, andiny 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Moa Andriamanitra etỳ akaiky ihany va ao, hoy ny Tompo, fa tsy Andriamanitra any alavitra any koa. Moa misy olona afaka miafina any amin'ny toerana fierena va, ka tsy ho hitako, hoy ny Tompo. Tsy manerana ny lanitra sy ny tany va ao, hoy ny Tompo. Amen. Aleloia, aleloia. Hitanareo zany, zay teny fanahy masina amintsika. Andriamanitra zany dia tsy Andriamanitra etỳ akaiky ihany, tsy etỳ amiko ihany izy, fa any aminareo any koa. Any aminareo any koa Andriamanitra. Fa tsy hoe koa iny le olona de izy Andriamanitra. Zava-doza. Misy be dia be eran-tany milaza hoe Andriamanitra na hoe Jesosy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa izy dia Andriamanitra etỳ akaiky ihany, ary koa Andriamanitra any alavitra any koa. Mahita ny rehetra Andriamanitra, mahita ny rehetrarehetra Andriamanitra. Ka ozy kosa andiny 4:20, moa misy olona afaka miafina any amin'ny toerana fierena va, ka tsy ho hitako. Tsisy afaka miafina. Hitan'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Hitan'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Hoy ny Tompo, tsy manerana ny lanitra sy ny tany va ao, hoy ny Tompo. Aleloia. Manerana ny lanitra sy ny tany ny Tompo Andriamanitra antsika. Manerana an'izao tontolo izao izy. Ho avy eny amin'ny rao an-lanitra izy akatsika. Ry havana ijoro vavolombelona aho. Araka ny tenin'Andriamanitra teo ny vakintsika teo tato amin'ny Isaia 5:50, ary io manambara koa hoe manerana an'izao tontolo izao zany Andriamanitra sy ny lanitra sy ny tany dia manerana ny lanitra sy ny tany zany Andriamanitra, ary manerana an'izao tontolo izao izy mahita antsika rehetra izy tsy afaka miafina zany isika. Dia le tenin'Andriamanitra koa atao amin'ny Isaia 5:50 eo amin'ny andiny 9 ilay hoe fa ny fievitro dia tsy fievitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako, hoy ny Tompo. Fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany no avo lalako amin'ny lalanareo, sy ny fievitro amin'ny fievitrareo. Amen. Io teny io dia misy témoignage iray fa nataoko anaty video le izy fa tia ny fanahy masina averina kely, zay no tiany averina kely an'io. Ndray andro ry havana, raha niditra hôpitaly aho, efa ela be zany zay zavatra izay tamin'ny fotoana io zany dia natao an'le hoe hitanareo zany le izy ataoko amin'ny teny gasy, le jerena zany amina tioke zany anatin'ny vavony de ho jerena ohatra ka hoe mizavatra hoe tsy mety zany anatin'ny vavony zany ohatran'izany de jerena koa zany anatin'ny ao anatin'ny tsinay zany hoe to de mizavatra tsy mety zany. De tamin'izay fotoana zay zany de napatoriana zany zahako de nony ka za zany rehefa ohatra ka alohan'ny ampatoriana zany na hoe ny hôpitaly zavatra ataoko rehetra mihitsy zany, zay rehetrarehetra ataoko de apetrako amin'ny Jesosy. Vavaka foana Jesosy ianao tompony rehetrarehetra, matoko 100% an Jesosy zany, tsisy fanahinana kely akory ary. De efa napetrako tamin'ny Tompo zany zay. Dia zavatra niseho ry havana, dia tao anaty le teny zany le raha matoa le anesthésiste ny teny zany hoe ny teny zany ohatran'izao hoe ohatran'ny hoe ampatoriana kely ianao hoe ohatra mitsangatsangana kely ianao ohatran' zany zavatra teneny alohan'izy ametraka an'le likida zany anatin'ny sérum anatin'ny baxter zany de tonga zany de tafatory ianao zany. De izy miteny zany tonga zany de tafatory zany satria matory zany amin'ny fotoana io. De ny zavatra nisy no nefa nifohako. De zavatra hitako zany nahiratro ny masoko, tsy moramora, mbola visaka be zany ny masoko
ahiratry ny masoko de mavesatra be zany ny masoko de hitako zany ohatrany hoe maizina be zany le toerana misy anahy ohatrany hoe hitako zany anatin'ny hôpitaly amin'ny hôpitaly zany fa maizina be ohatrany hoe ona zany fiteny anazy le jiro zany ohatrany hoe tsy mazava zany satria zao ny antony za tao ampatoriana tao anatin'ny anestezia zany dia zavatra niseho izahako hitako zany zahako zany hoe hitako hoe za mihitsy zany hitako ahako anatin'ny rahona raha mahita avion ianao avion manidina iny de ohatran'izay zany no fahitako anahako anatin'ny rahona ahako de ny tanako zany tsy mivelatra ohatrany hoe avion zany fa mitsotra fotsiny zany de ny lohako zany ny vatako zany ohatrany hoe matory amin'ny kibo zany ny fambarana azy de mandeha zany zahako mandeha zany io vatako io ohatrany hoe mikisa-karery zany de zavatra hitako avy eo alohako zany satria mijery tsinona rahona zany fotsifotsy be tena madio mangatsakatsaka zany no hitako manantona ohatran'ireny hoe olona manidina reny zany ohatran'ny vorona manidina raha mahita vorona manidina tsika dia ohatran'ireny zany nitondrasan'ny tompo ay tany anatin'ny rahona fotsy be tamin'ny zahako teo ampatoriana tao anatin'ny anestezia zany de hitako zany ny vatako amin'iny anaty rahona iny zany tsy haiko hoe lanitra fahafiry tondrasan'ny tompo anazy tompo no malala fa tena fahazavana lanitra zao mihitsy zany no hitako rahona fotsy tsara be de mijery zany sady entin'ny tompo fanahy masina moa zany no mitondra anahy hoentin'ny fanahy masina mitsangatsangana zany any ambony any aleloia zay le izy satria hoentin'ny fanahy masina zany mandeha ohatran'ireny misosa reny zany mandeha miadana zany sosa miadana zany mialange zany mijery zany eo alohako de lanitra tena hoe fahazavana be rahona fotsy be tsisy toa izany de le rahona zany mandeha zany ohatrany hoe mankany arina zany zay ohatrany hoe mandalo de mandalo mankany arina zany ry havana zay fahazavana be hitako zany tany an-danitra zay zany anatin'ny rahona dia no nefa nihira zany no masoko nofo tetỳ ambony tany mbola eo ambon'le fandriana zany ao amin'ny salle de réveil de nihiratra zany no masoko de zavatra ohatrany hoe maizina be zany ny hitako nefany le lokonyity tany iainantsika ty lokonyity tany ity nefany jiro mazava be ao amin'ny hôpitaly satria ny hôpitaly ety a Eropa zany tsy haiko ny any Madagasikara efa tsy tadidiko tsony satria efa firy taona efa fitopolo taona efa fito amby roapolo taona nialako tany Madagasikara tsy tadidiko tsony zany hoe ohatrany ahoana ny hôpitaly any amintsika de ny hôpitaly ety zany lay fahazavana amin'ny hôpitaly tena hoe mazava be jiro ty amin'ny hôpitaly satria normal am'le opération sy zavatra ataony zareo de mazava be zany hôpitaly ety kanefa zany le masoko mihiratra tena ohatrany hoe kivy be mahita an'ilay loko de mare an'le olona mandeha vezivezy de miresaka zany le olona ohatrany hoe fo ve izy mare le olona miresaka zany de mandalo eo zany hoe vezivezy de osika ohatrany hoe kivy be manofo zany hoe ay tsy eny amin'ny rahona tsony fa miverina eto amin'ny tany ry havana maizina ty tany iainantsika ty anatin'ny fahamaizinana anatin'ny fahamaizinana na de misy jiro aza ny tompo miantso antsika anio raha malaina ianao raha reraka ianao tsisy zavatra ahafahantsika mba ahery afa-tsy ao am' Jesosy irery ihany ny azakazaka visy havanana va ianao na tsiaro farerahana va tamin'ny fiainanao nitovy tamiko ianao zany nitovy aminay menadahy ianao zany miverena am' Jesosy ao amin'ny irery ihany no azahoantsika fiadanana ao ny fiadanana mandrakizay fa izao tany izao dia malama ary mahavizaka ary anapotika antsika raha tsy miverina am' Jesosy isika
ry havana izay fampahirezana fo izay no fampahirezana tia ny fanahy masina omenantsika anio. Izay no tia ny fanahy masina omenantsika anio. Oka isika isaina ny any an-danitra fa tsy ny etỳ an-tany. Oka isika hiandry an' Jesosy eny amin'ny rao alanitra. Oka isika atahotra an'Andriamanitra satria ho avy izy hampiakatra ny fiangonany tsisy tasy. Ny fiangonana dia isika isam-batan'olona. Sosanatria ka tsy tafiakatra any an-danitra isika. Ry havana mahereza ao amin'ny tompo fa tiantsika neny tompo. Amaranantsika ny fotoana tompo dia hivavaka isika dia amin'ny herin'ny toy izao indray fotoana raha sitrapon'ny tompo dia fandraisana fanasan'ny tompo angamba ny amin'ny heriny raha tsy diso aza io. Eny tompo ohatran'ny farany ny herinandro amin'ity. Saotra tompo. Dia amin'ny sabotsy heriny zany raha sitrapon'i Jesosy zany dia afaka miomana ianao izay vita batisa tamin'ny ranobe tahaka an'i Jesosy amin'izany fandraisana fanasan'ny tompo. Afaka manomana ianao mofo tsisy masirasira zany dia ranom-boaloboka zany. Dia afaka ihany koa zany satria misy olona zany tsy mihinana lafarinina zany dia afaka koa zany le olona zay tsy afaka mihinana lafarinina zany dia tsy mahazo mihinana lafarinina zany na tsy afaka koa afaka mofo afaka ataony vary zany. Vary zany azonao atao andrahoina dia polesina kely zany atao ohatran'ny hoe boribory kely atao ohatran'ny pelapelaka zany le izy dia efa azonao zany izy atao solony fandraisana ny fanasan'ny tompo zany. Zany tompokiny anio dia amin'ny 9 ora alina aty Eropa zany ny fotoanantsika dia raha sitrapon'ny tompo dia mbola miona eto any isika dia hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao tompo. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra anao izay Jesosy satria Andriamanitra be fitiavana ianao Jesosy. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Lehibe indrindra ianao raha io. Misaotra ny amin'ny teny fampahirezana nomenao hatramin'ny fiandohana teto Jesosy. Eo ny amin'ny Daniela mpanomponao Jesosy io izay nijoro Jesosy. Nijoro izy tompo ary tsy niovaovana teo anatrehan'ny mpanjaka azy. Nefa n'izay tompo impiry izay no miovaova Jesosy. Impiry no miovaova Jesosy ao anatrehanao. Jesosy io, indreto izay tompo, misaotra ny amin'ny teny mamy izay nomenao. Tompo tsy iovaova intsony izahay fa hijoro eo anatrehanao Jesosy. Anaraka anao, anao ny sitraponao satria tompo, ianao dia Andriamanitra be fitiavana ary ho avy ianao hitsara ny tany. Ho avy ianao aka ny fiangonanao tsisy kilema. Jesosy io, ampaherezi ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy. Ny zanakao isam-batan'olona mba hahery tompo ka raha mivavaka aminao Jesosy izy ireny dia oka ianao tompo hiaino an'izy ireny. Oka ianao andefa ny anjelinao hitombo manodidina anay tsiraray avy Jesosy satria ho avy ianao. Jesosy io, mitondram-bavaka an'izao tontolo izao izahay. Ny olonao eran-tany Jesosy. Ny olonao eran-tany. Tafio ny herinao tompo, ampaherezo, amboary Jesosy io. Amboary mba ho tafiditra any an-danitra izahay. Mba hisaina ny zavatra any ambony. Mba any ny sainay tompo any mitoeranao Kristy fa tsy ny zavatra ety an-tany. Satria any no hiafaranay Jesosy. Any tompo no tianay hiafaranay. Jesosy malalao. Apetrakay ao aminao izao fotoana rehetra izao. Apetrakay ao aminao ny herinandro vaovao izay hanomboka rapitso tompo. Arovy izay tsiraray avy eo ambanin'ny tany maherinao. Rakofy amin'ny ranao ny ankolanay tsiraray avy izay manana ankonana Jesosy. Eo ihany koa tompo ny olonao tsiraray avy izay tsy manana ankonana Jesosy io. Rakofy amin'ny ranao Jesosy izay tsiraray avy. Misaotra ray, ny aja ho anao, ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao tompo. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Misaotra Jesosy eo. Aleloia. Amen. Amen. Zay raha tompoko dia
manao velomanareo izay mianadahy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia amin'ny helin'itozondray fotoana raha mbola tsy tonga Jesosy na mbola tsy miala eto ny iray amintsika tsiraray avy. Veloma tompoko. Veloma aminao anaran'i Jesosy. Amen. Amen.